fantatsika tsara am'izao fotoana zao fa ankatoky ny fetin'ny krismasy ankatoky ny fetin'ny farataona tsika ary ankatoky ny fitombaovao ihany koa tsika ka zavatra efa mahazatra zany amin'ny toerana rehetra mandroso toerana rehetra mandala ny demokrasia misy zany atao hoe trêve démocratique trêve politique zay misy zay fitsaharana ara-politique zay ho fanajana ny safidiny hafa izay tsy voatery ho mpanao politique fa mba te aina ao anatin'ny filaminana de fety sy lanonana ao anatin'ny fiain'ny filaminana de zay zany nanaovana antsoava eto hoe aoka mba isy zay trêve politique zay marina fa misy ny misy zany ny propagande zay atao am'izao fotoana zao fa fampelezakevitra ary isorana hatram'izao fa mandeha ara-dalàna mizotra ara-dalàna isorana ireo mpanao politique ireo indépendant rehetrarehetra zay mirosaka am'izany fampelezakevitra zay nefa ao anatin'ny fifanajana amamalagasy natanterahana azy ary milamina zany fizotran'izay ary toizo izay fampelezakevitra zay hatramin'ny fifidiana amin'ny fasivy amby 20 vola desambra fa ny ankoatran'izay ny fivorovoriana manana endrika politique manifestation à caractère politique zany de fa andrateneniko anareo androany maministre tamin'ny fizara-pahefana fa de miatra amin'ny tany sy ny fandrakana ajanona aloha jusqu'à nouvel ordre mba ahafahany rehetrarehetra mifety zany ary eto misy fonoteny satria zany nisy tsy fitovizakevitra nisy mauvaise interprétation teo mazava ny teneniko teo fa hoe manifestation à caractère politique reny suspendu jusqu'à nouvel ordre. Adidiny moa zay izy ministre ny atany anjarany maka zay fanapahan-kevitra zay tiany ho raisiny fa nenay dia tsy etsika politika le izy fa etsika fitiavan-tanindrazana etsika fiarovana ny tanindrazana fiarovana ny fiandriana am-pirenena zay le etsika ary samy manana ny frehany ny olona zay miombona anatin'io zavatra io samby amin'ny fiaviana samby amin'ny frehana politika anazy fa tsisy resaka politika io zay zany no azoko ambara fa ny raha mahagaga anahy de hoe am'izao fotoana nefa betsaka ny manao famorina olona ara-politika am'izao fotoana amin'ny sénatorial fantatray zany betsaka ny mamory lehibe ny fatra mamory aty misy mamory ary misy betsaka ny manao an'izany fa maninona ary no asiana zao ndray ny resaka fitiavan-tanindrazana fitiavana-tanindrazana nenay zay ka amiko tena tsy mazava amiko isakanandreo an'io satria zahay ao anatin'le etsika Madagasikara miaro ireo nosy malagasy dia nandefa fanasana tena official mihitsy amin'ny filoham-pirenena amin'ny premier ministre amin'ny président ny assemblée amin'ireo député nandefasana invitation mihitsy ireo ho tonga satria everinay fa malagasy ireo io tia tanindrazana ireo olona ireo zay ny fiheveranay azy de natsonay ho tonga eo iangavinay ireo hitondra drapeau malgasy ireo olona voalaza ireo ka ny antony sakanandreo io tsy fantako mihitsy za gaga mihitsy hoe ahoana no sakanana zany élan patriotique be zany sakanana nefa ny tanitsika lasan'olona enganika tsy misy zavatra hafahafa fa tsy maintsy ho fantatra foana moko inona mahatonga an'izao fa raha tia tanindrazana tokoa de tokony ho tonga eo ka tsy mihemitra zay fa fitiava-tanindrazana tia maty ny ray aman-drenitsika tamin'ny 1947 BDB noho ny fitakiana ny fahaleovan-tena mbola tsy mahaleo-tena araka tokony ho izy sika satria le fahaleovan-tena ara ekonomika mbola tsy azontsika fa mbola mindram-bola mitrosa misolelaka zany foana ny misy ka mbola tsy vita zany ny adidindreo ray aman-drenindreo zay le toizana solonandrasana Olivier Mafaly ministre ny atany zay tsy tokony ho adinoina raha toy izy ka mieritretra fa navalony tantara ny fihetsika zay nataony tamin'ny taona 2014 izy ilay ministra nikasa anasa matsamaka an'Antananarivo ankehitriny izy indray no ministra mikendry ny anakorotana ity Antananarivo ity ao anatin'ny fanehoan'ny vahoaka amin'ny firaisan-kinany mba hiaro ny tanindrazana Antananarivo tafiditra ao anatin'izay fiarovana ny tanindrazana zay ka tsy anaiky ho potipotehany fitondram-panjakana eo ambany vahoakony ministre ny atany solonandrasana Olivier mampalahelo fa dia sary ifandovan'ny ministre ny atany eto amin'ity tany sy firenena ity fihetsika mamofady tahaka zany hatramin'ny andron'ny repoblika voalohany no namofady teto amin'ity tany Madagasikara ity ny ministre ny atany ary hatramin'izao fotoana ifampiresantsika zao efa ty amin'ny taona 2017 zao dia mbola maneho izany lova ratsy izay nitafina tamin'ireo ministre hatramin'izay eny hatramin'ny andron'ny fanjanahantany ary ny andraikitra izany
ny lafitany teto Madagasikara izany dia namoatsapona teo amin'ny ty tanindrazana malagasy, namoatsapona teo amin'ireo mpiray tanindrazana teto antoerana, ary dia izay no isarihana amin'ny fisainan'ny ministry ny atany. Moramora ihany zokobe fa ity fitondrana fireneny ity ange ka lakalaka ihany, ary tonga amin'ilay iraira izay hoe ianareo ny eo amin'ny fitondrana ankehitriny fa tsy hoe mandrakizay ianareo ka moramora ihany fa aza dia mitratrevatreva sy mampiseho fandrahonana isaky ny mihetsika izao, satria tsy ho aisitsika fa eto amin'ity nosy ity ihany. Ka raha toa misy ny mety ho fahatsapatena dia aleo miaraka amin'ny vahoaka, fa izay miaraka amin'ny vahoaka dia tonga amin'ilay ira hoe izay miaraka amin'ny maro tsy lanin'ny mamba.